tsy rarina ny ataon'ny sadeka mandeha mamanga any général bomba sy Michel Saondrany ireny. Tsy rarina le izy satria maneo ny fanohanana ireo olon'ireo le sadeka dia manosofsy ny indépendance ny justice malagasy. Midika zany fa tsy mahatoky ny justice malagasy izy justice am'izao fotoana zao asehony tanteraka mihitsy zany fa tsy rarina nagadrana olo fa manino reo no vanginy manokana. Zavatra amiko tsy azo leferina tokony andray fanapahan-kevitra fitondram-panjakana malagasy hoe tsy azo atao zany, tsy azo atao zany. Naninona moa tamin'ny fanagadrana anarivo nataony any Rajoelina teo nanino sadek tsy nanao ninina mihitsy, tsy nireagira mihitsy. Fanagadrana tsy rarina ho atsika fotsiny nahazo ny iza moa Lola Rasomaharo nahazo ny Roly Mercia, ery Beridja, ery Selo, ery Malama, tsisy procédure respecté tamin'izany fotoana zany tonga de adoboka any amponja any tsy dolodolo ny olona. Anarivo nataony any Rajoelina teo ary taiza moa zany sadek sadek tsy manamanga ireo olona reo sa hoe tsy hoe sa hoe moa fa tiany sadek atao de mampiseho fa manohany any Rajoelina izy de zavatra ataony any Rajoelina tretra de mety. Io zavatra nataony any Rajoelina tretra io didy jadona nataony any Rajoelina tsisy fifidianana mba nandeha araky ny fahamarinana teo tamin'ny any Rajoelina teo. De tonga sadek avy any de manao sonio tsisy korontana teo lamina be. Eran'izao tontolo zao mahafantatra ny irrégularité ny fifidianana tamin'ny any Rajoelina de taiza sadek tamin'izany fotoana zany. De zao izy gadrany fanjakana am'izao fotoana zao i bomba hitan'izao tontolo zao nino moa zany ny ery famoretana nataony général bomba teo. Hitan'izao tontolo zao nino moa zany ny fitifirana gaz lacrymogène sy fandratrana sy famononana ireo ino moa tanora ny tolona reo. Hitan'izao tontolo zao zany misy document tretrany. De sadeka andray mandeha any amin'ny général bomba ohatra anao mampalahelo anao zao na te ampiseho amin'ny fitondrena malagasy hoe tsy akasitrahana le fitondrena malagasy am'izao fotoana zao. De za zany de mba manainga le fitondrena malagasy mba hanana ambo-po, mba hanana fermeté hoe tsy mety ny fitsabahany ny sadek amin'ny afera justice malagasy. Inona tsy androahana andreo olon'ireo? Inona zavatra mba azo tombotsoa azo amin'ny fisiny sadek tam'izay mba nisy fifidianana ara-dalàna ve teo Madagasikara atram'izay mba nisy zavatra ny tsipahany sadek hoe tsara-dalàna io fifidianana io. Tsisy zavatra nilanany sadek izy tam'izay any Madagasikara tsisy lanany Madagasikara zay sadek. Tompona ndraikitra ao anatin'izany fitantanana-ndra-raha-mpanjakana zany de hoe kisendrasendra ve zany rehetrarehetra zany amin'ny lafiny politika aloha tsisy ny kisendrasendra fa misy ny zavatra hoe orchestré de misy moa zany le hoe misy ny setroka misy le hoe tomany ateraky ny setroka misy le hoe tomany ateraky ny alahelo sy ny sisa fa ampifandraisitsika amin'ny ataontsika hoe raha-pirenena le izy ry toko raha fanomarana satria araka nambara teo le hoe mandeha de mandeha am'izao fotoana zao le hoe dila ny 10 andro manarika koa ny 100 andro sy ny sisa de teniteny daholo ny katsikatsa ny liana sy ny misy tetitradra politika hoe tena ka zay ilay zavatra mitrangy betsaka ary raha mijery sy hoe raha ny ara-politika zany am'izao fotoana zao iarahana mahita sy iarahana mahino ihany somary mafimafy sy enjakenjana lay fomba firesaka sy fanehoan-kevitra mijery ihany koa tsika eny amin'ny tambajolaserasera eny somary ohatrany hoe misy fifamilezana mandeha zany amin'ny lafiny anankiray zany hoe izy io rehefa hoe izay toetra raha zany mafapana ny verina fa hoe mpifanina na mpifanarana politika efa fantatra fa ny any anatiny ihany koa mety mba misy mikobakobakafo de zay ilay toejavatra manahirana sy mila fiezana sy jerena ihany hoe makaiza sy manahoana lay fifandaminana sy fitantanana ny fanjakana ao anatin'izay. Le izy batsa-zao prime ministre moa zany zao tena azonazany hoe lasibatra eo manomboka mikitikidika ny filohan'ny fanavozana ny républicain ihany koa izy manoloana le ataontsika hoe
zao moa zany zao ny teny mivoaka zany zao de efa tena scrutena tena inona zany voambolana zany inona zany resahana zany io zany tsy indraindray tena le zavatra mivoaka no azo fa tsisy miresaka mihitsy tao anatina sehatra inona no resahana le circonstance ohatrany ahoana resahana le izy fa de zay zany amin'ny lafindray aloha zany de hoe ny mpitondra efa nilaza moa ty mpitondra ty fa miasa fa tsy be resaka de zay aloha zany a tokony ho ataony rehefa zay no anahafantarana azy hoe miasa fa tsy be resaka de aleo tsy be resaka satria io a de hoe ny teny ko rehefa betsaka de tony salaka io de mamatitra ny tompony ihany zay aloha zany a tsy maintsy resahana fa resantsika ihany mikasika hoe ny prime ministre aloha zany zao de tena hoe tratrany tir croisé mihitsy ao zany no miandry azy any akodomirany hoe empolo andro a de tsaiky moa de avao de ny sasany hoe akatara nanrenan'io de akatara koa manala an'io a fa faombadiky zany rehetra zany de misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy apatsaivana ry tokony rafahalamana nareo fa miresaka prime ministre raha ny prime ministre am'izao fotoana zao de mbola inaingy atao anaty le constitution 4e république zao hoe article 54 zay zany maro anisa ao Tsimbazaza ty hevitra be moa zany tamin'ny fotoana ina zany le maro anisa resahana atao anaty satria nisy fiovana zay zany fa ny fomba nanendrena azy a de inainga tamin'ilay article 54 ary iny moa zany mbola namafisin'ny voalohan'ny fanavozana ny république taty aorina ny amin'ny hoe voatsela moa taty aorina andresana fa tamin'ny herinandro lasa iny a ny amin'ny hoe ao anatin'ny disposition constitutionnelle no itondranany zava misy zao zany a araky ny hoe ACC eo indrindra le izy faharoa mbola didin'ny ACC azaka koa no milasa tokony rafahalamana tamin'ny volan'ny novembre fa tsy afaka mifanongana ireo androm-panjakana misy zany hoe voalohan'ny république zany a dia tsy frappé am'le hoe motion de déchéance ataon'ny assemblée nationale amin'ny constitution iny fa de milaza fa ny voalohan'ny république rehefa misy fandikan-dalàna zany na misy ataontsika hoe fivarotana tanindrazana tsy haito arakaraka zay zavatra mitranga ao a dia manana fahefana feno ny anteny miera-pirenena manao an'le motion de déchéance empêchement moa zany tena fatarany rehetra azy faharoa ny anteny miera-pirenena ihany koa de voafaritry ny lalam-panorenan'io hanao le motion de censure raha ohatra ka tsy mahomby amin'ny asa zay tanterahany ny gouvernement amin'ny ankapobeny zany de afaka manao motion de censure izy kanefa lay didina voakan'ny ACC zany a larana fahafolo de milaza an'izay zany fa tsy afaka manao an'izay koa zany izy fa dia samy fanina melona teraka ny ACC samy amin'ny toerany reo androm-panjakana misy ireo ny ACC de manao ny asany ohatran'izany koa reo androm-panjakana hafa de eo ary zany le mipetraka amin'ny fanontaniana manoloana an'le satria araka nambara toy hoe tratrany tir croisé efa mandeha mihitsy zany manao sondage hoe iza zany mendrika prime ministre amireto iza mazava loatra li satria efa misy efa hoe samy mba manana raha ohatra moa mialatsiny fa tsy hoe mampitoy an'iny hoe samy mba manana ny sovaliny de mba manao karazana sondage zany hoe tena tsapa-kevitra mandeha daholo ny karazana compte fak de misy efa mba mandeha zany hoe zao ny profil an'le hoe izy tena technicien sy ny sisa ataontsika eriny fa iverinana zany satria raha ohatra moa zany tsika zany mijery dans le cadre an'le hoe ahoana tokoa moa zany ny fomba hitsarana zany nanaovana évaluation nanaovana tombana lay prime ministre zany zao resahana araka le tena teo e le prime ministre tsy de tena be resaka zany ary raha fahinoka le izy fahitako le fomba fiasa aloha hatreto raha fa tena mijery de hoe any amin'ny lafiny somary technique zany hoe somary toekarena kokoa zany hita hoe zay zany tena manavana anazy économiste izy mazava loatra zay zany somary manavana anazy de tsy injotsinjo ihany ao anatin'ny fikaroam-baovao ny zany fa de hoe zay lafiny toekarena zay a ny tena feheziny kokoa zany ao anatin'le izy akoatran'ireo zavatra nakenina zay hoe laharaha-pahamehany ty fitantanana fitinana de hoe ny rano ny jiro ny fanabeazana ny fahasalamana ny tanora ary anaovana ty resaka hoe concertation anatin'le fanavozana ity iny zany a eo amin'le asa maika zay ho tanterahana fa raha ijery sy anao tombana na itsingoloka na hoe aneo hevitra momba ny fitantanana prime ministre de tokony faka amin'ny PGE zay izy satria iny PGE iny a na ny programme général de l'État de natolotra teo anivon'ny assemblée nationale iny moa zany tsisy débat iny hoe mety aminay io na tsy mety aminay fa hoe io zany a no zavatra ho tanterahany ao anatin'le 24 mois
ary azakazaka anaray tosika ny tena nametraka an'io teo satria sady tao anatin'le hoe itsan-danina ny fikarakarana sy fametrana ary ny fanolorana ny teti-bolam-panjakana ankilany voafetra amin'ny fotoana ihany koa satria tsy maintsy ao anatin'ny ray volana aorian'ny fanendrena azy ao anatiny ao anatin'ny périodena un mois zany no anolorany prime ministre an'le PGE eo nivony anteny miram-pirenena dia ny anteny miram-pirenena solomavy-mahoaka zany hoe ireto a ny zavatra ho tanterahana mandritra ny 4 volana ary zao a ny titiandro fanatanterahana zany le hoe programme de mise en œuvre zany a an'ilay izy de iny zany raha ohatra zany ka misy ny adevitra raha misy zany ataontsika hoe fitsongolohana de tokony faka ao anatin'le PGE amin'ny tamazora-tselosy de mifandraiky amin'izay ka zay le tsy maintsy zay zany le izy hoe tsy maintsy averina kely mako tsy hoe averina tsika mety hoe 18 heures avy anao azany fa hoe raha misy zany hoe tena firesahana ny amin'ny antonantony sy ny hoe tokony hoe tsy mahomby na mahomby lay gouvernement tarian'le prime ministre de tokony mifaka amin'ilay PGE zany hoe io le PGE de nivoana tamin'io ve tsy arak'lio ve le zavatra tanterahana amin'izao fotoana zao midorororo sy ny sisa zay zany zao le zavatra tokony isy ao anatin'le izy de eo moa zany satria ny zavatra mety ampatsahivina kozako aloha na zany na zany de hoe tany amin'ny fiandohan'ny fandraisan'ny prime ministre ny fitantanana ny gouvernement dia nisy le hoe tomba audit moa zany fitsiriana atao isaky ny département mba ahafahana manao an'le fantsina maro samihafa 3 volana no resahana tao anatin'izay fa dila angama zay dila kosa ny 3 volana angama ary tokony fahalamana de miandra ny olona hoe manaona zany état de lieu manaona zany tanaloha ny sala itato rehefa maherany zato no efa vita falaizana zany koa misy marolana kely any le nisan'lay mpanao an'lay inspection lay inspecteur vitsy le olombelona de zay zany le satria mety ho zany daola mahatonga lizy kosa aloha satria zay le hoe ny teny napetraka de miratsahivina hoe ao anatin'ny 3 volana eo manao an'izay audit zay a de nanahoana zany nivokatry lizy a inona ny fanitsinao atao miohatra amin'izay audit zay natao zay satria tsy fisin'izay satria amin'izao fotoana zao de takina be mihitsy nikasika an'le mangarary satria ny tsy fisiny zany mangarary zany a no mahatonga an'io resaka rehetrarehetra hoe ohatran'ny hafahafa ohatran'ny tsy any amin'le izy a de samy mandritra zay tiany ritiny eo daholo de saly misy manao teoria zao no atao hoe fanavozana zao no atao hoe fanivana de lasa théorie be manao juridisme sy ny sisa ao anatin'le izy de eo tsika io zany eo tsika io fa tsika te amerina fotsiny tokoravanima raha misy ny adevitra na fanakianana na hoe zavatra tianao fanamariana mikasy anasan'ny gouvernement de tokony fototra maigny amin'le hoe ity kosa ny resahana sy natolota teo anivony anteny miram-pirenena anteny miram-pirenena zay solo tena mbahoaka ninina aloha zavatra nitranga teo amin'le hoe représentativité zany a dia ireo aloha zany no toka hoe endriky Madagasikara ao anatin'le izy a de natolotra ny zareo de ireo zany tokony malala hoe ohatra zao tokoa ngeny natolotra teo amin'izy ireo a de eo hoe miroso makany amin'izany ve le izy arak'le hoe PMO zay natolotra tamin'izany fotoana zany eo tsika mahita izy asiana faino kely dia ampidirina ny antso raha ohatra ka misy fanamariana hafa ihany koa tono resahan'izy ireo a andeha aritra izy ny amin'le ataontsika hoe digny analalovan'ilay concertation nationale aloha zany a misy le comité de pilotage ny tena mamariparitra an'le izy io fa efa niezaka antsika maka an'le vaovao a sy manasandry zareo mba ho aveto hanazava satria mba mitondra anjara biriky koa tsika tsy izay no iresaka eto ka hamatotra anay ny voalaza raha sanatrika tsy mifanaraka amin'izany fa mba ary zareo eo anivon'le ministère mpanjakana zay natao ho mpanatotosan'izy io mihitsy zany miaraka amin'ny FFKM de isan'ny hoe asaitsika eto izy a hitondra fanazavana ny amin'ny tsipitsipiriany zay hoe ahoana endrika volavola amin'ny akapiany zany ty volana voalohany ty mametrapetraka an'ireo lamy masipaikady sy ny hoe olombelona fanofanana sy ny sisa ahafahana mampita an'ilay tena tanjona enim-bolana faharoa tena hoe misy an'ilay fitondrana ny vedikevitra sy ny sisa zany ao anatin'izay a rezana ho vita amin'ity taona ity lay hoe inona fehikevitra sy ny famadiana azy ho lalàna raha lay vinavina sy tombatombana amin'ny hoe anatanterahana azy fa io koa moa zany mety hoe asa zay mety zavatra hitranga eny atsefatsefany eny a mety ho vita aloha mety ho taraky kely a fa raha nikajikajy sy ny hoe tombatombana de any amin'ny 7 sy roa arivo tsika mifidy lalam-panorenana
de asa hoe anahoana ny mety ho fanarahana an'izay sy hoe atongavana amin'izay zay le mila andrehetra mandray anjara ihany koa de eo tsika satria tsika no miezaka araka nambara teo hoe ny tena zava-dehibe zany ao anatin'le izy de hoe azo ary mba tena hevitry ny efa ny fotony araka ny efa nambara ny tompona andraikitra no voaka ao anatin'izany atao hoe concertation nationale izany ary mba tena hevitry ny malagasy ihany koa fa tsy hoe alokalofan'ny vahiny zany ataony hoe sadek ny africaine ny ano efa zay mahampikambana atsika no anao dicté zany hoe ity no ataona ity ny makareva raha tsy zany nareo de zao eo zany mila ampisehoana ihany koa le hoe manano maizy azy isika ary tsika de mahay mifandamina ary mahita ny lalaka ivoahana ao anatin'izao rehetra zao mba hoe ahafahana manangana tena firenena nation ary tena hoe manana maizy azy mahaleo tena ihany koa de eo zany le mila manana azo andamosina ary mila manana ataontsika hoe mpitondra ihany koa moa zay mitarika ao anatin'izay zany tena indrasan'ny olona ao anatin'le izy hoe day tsy baikony izaniza fa ny anay izao de iny io koa matsy zany mety eo koa tsy maintsy mbola mila fanamazavana sy fanamariana mazava be kila izy toko raha fahalamana hafa ny mety zahatra tapaka anatin'ny concertation nationale iny zany misy cadre fa rehefa tonga ny fifidanana filohan'ny pirenena zay isany hoe amarana an'ity teteza mity ity zany na intérim mono hoe eny tsy any lamany débat tsika aloha zao fa mamarana azy de hoe misy filohan'ny voafidy eo iny filoha voafidy iny de mitondra programme manana ny idéologie manana ny vinany izy de mitondra fandarana azy izy ao oalesena la atolotra ny mpifidy de fandresy lahatra hoe de zay iny nge no tanterahany mandritra ny fehimpotoana zay faritany lalam-panorenana na ho faharetan'ny fitantanany toko raha falimanana ohatra izy zany zao hoe itsika dia amelanja kokoa ny tsy haiko ny maolona sy ny tontolo iainana zay fampianarana de zay no atao mandritra de zay no tanterahany mandritra n'le fehimpotoana voafaritry ny lalam-panorenana ao anatin'le izy de mety resaka hafa koa rehefa tonga zay raisinana olo miaraba to salama eny ary salama marina hoe tena mba tsona jeren'ny teknika ndao ary tena zay ary ianao ve zao na eno ianao zao sa ino miteny manao inona fa tafitany azy ary zay nefa na ino an'le olona am'le antso ngefa tsy haiko hoe ahoana indray tsy eny tany aminao zany le izy na antena andresahany teo nge raha ohatra ka hoe fitinina nge de le hoe ny am'reto antoko politika be dehibe reta hoe tokony ho fiarana le izy de mba idikevitra ny anatin'ny concertation raha ohatra ka izay de ohatran'izany koa le am'le hoe processus na concertation le hoe engavany amin'ny fokotany de mandeha commune sy district sy ny sisa iny moa zany efa mazava be iny amin'iny raha ohatra mbola dinihana ihany le izy de hoe nyresantsika tetsy aloha moa zany hoe izao mpitondra am'izao fotoana zao na ny filohan'ny fanavaozana ny republika na ny aty amin'ny prime ministre de efa nilaza zany fa ny anay ny asa naoka hiteny ary mety zay nge mahatonga an'le hoe telo volany te de vita ohatran'le mahandro paty reny zany samy hoe roa minitra de masaka prime ministre moa efa ndresaka hoe azatsy ho kandidana efa ninonina fa hoe lay hiraka no lohampanjakana moa asa zay fokotrany any arina fa ny détracteur amin'ny prime ministre zany tsy any problème hoe na ilatsaka anao na tsy ilatsaka tsy any problème anay fa zay mila ny toeranao io zay zany loha amin'ny lafiny ndray ohatrany milaza ihany an'le tena zay le hoe fa lay sara mitranga hoe an'olo manoatombana fotsiny sika hoe an'olo prime ministre ao anatin'ny telo volana ohatrany hoe manamafy sy manome sary zany hoe misy crise ny atsika hoe tsy ohatrany hoe misy crise voliana hoe ao anatin'le tsy miaro prime ministre tsika raha mitena zany fa anatin'ilay lojika politika sy lay sary mitranga ka zay no famakin'ny olona azy ka olona nge tsy malala fa hoe nanova prime ministre ao no Madagasikara de stabilité zay mato hoe manova prime ministre hoe tsika hoe tsy stable am'izao zay le izy de ny fanovana prime ministre zany raha araka ny resantsika to hoe tsy afaka hifanongana ny institution de zay ray alay zany na izy ny am'démission
izay ihany na tratrany hoe capacité le hoe tena sanatry ny vava maolombelona mety hoe tratrantsy fahasamanana tsy afahany manao ny asa antsony zay koa resaka afo zay fa raha tranga reo zany no mitranga de mazava loatra fa tonga amin'le hoe fanoloana an'ny prime ministre de nefa rehefa mianao an'le lozika satria mba mivoaka eny ihany le ao anatin'le hoe ilainy fireneny ty daholo ny zanany de eo zany le izy ny prime ministre le hoe démission ohatra ny mbola lavitra an'izany raha ohatra ka le zavatra andresahany eno any ambadika any le hoe izy nge raha izy zany hoe efa mba hoe ono zany fisotrondronono tao anatin'le raharaha kanefa izy natrona am'ty zavatra ty de tsy nanda de tsy genre an'le olona hoe nipogan eny anany eny zany hoe tena nazara angava be loatra amin'ny pression de aloha zay janona andaloha raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba to salame miarabe miarabanareo fampiarapitsika amin'ny tombonandro indray tsy nonona totsika fa fandrapo-tanteraka daoko misotra azy de misotra no atao betsaka de mifangatana kefotra ny zavatra marioko nina zany fotoanako nareo zao mitantara zay mampano gazety za mamakafaka sy anna de nivitra koa mitsaritsy teny zava-misy nareo sy ny de raha mahita ny zavatra misy jery ny voavoany ivelany jery nreny tempête de neige jery ny tondradrano be eto amitsika jery nreny ady any ivelany reny zaza mambehivavy mitsoka ny lehilahy miady de zaza mambehivavy mitsoka ory volona tena misy zavatra zany tena tsy maintsy latsika an'le pahary zay le hoe oh my god andriamanitro de fa misy zavatra mitanga mafimafy zany nana de miantso de tsika zany tena voamarina zany fa tena sambatra ny firenena zay manana azy zany hoe misafidy zany eritreretitsika ngety zavatra resahanty de asio famerenana ngety laïcité tylipa ahoana moa ny ahasambatra atsika ary tsika sady misaraka amitsy maefa na inona koa nareo izy raha vo misaraka amiko ile namorona ny tany aman-danitra le nampisy arena aisitsika tsy nisajazy zany na ihany na mandany crédit fa mba de nio revi-piray-tanindrazana de io re tena tsanazy boky teny fiainan'io fa ao ny vahaolana ho any ana ao ny vahaolana tsy manery fa ny zava-misy no manery atsika hitady vahaolana fa mahita vahaolana akoatran'izany de miteniny tsika de ataotsika fifananana masina lizy de lofa de miendray lofa de misotra betsaka zay mitsato misotra betsaka sokola izy rafo ny hevitra mo terabary de atsaina ny hevitra ny tsirairay tsy edina hevitra angambany amin'iny fa de mijoro amin'ny azy de izy io koa ohatrany tsy de tena isehosehona be koa nge amin'ny lafiny anankiray fa samy tazona ny azy de tsy isy ozongozonony amin'ny anazy raha ohatra anatin'le izy fa ifirenina ihany le izy hoe ny asa no tokony ny asa no aloha hiteny fa tsy ny teny mialohan'ny asa de zay aloha zany no everina fa hoe tokony ampiako satria fa nisafidy an'izay lalan'izay kory izy mpitondra ankehitriny de tokony hijanona am'izay fa tsy sanatria hoe anao teny mihoatra ny mialohan'ny asa ka indraindray manao teny sanatria tsy voahevitra de zay le izy hoe araky ny afantarina azy koa ny miaramila de manomboka am'le hoe betsy miteny raisana ny ansa aloha de tizana zao raisiny ianao ndawary alo eny ary miarabanareo de miaraban'ty manana rotra ihany ho an'le manao Facebook mba zavatra mba concret rangahy kritikena mpitondra sy namana fa tsy anoratsorapona endrena le mpitondra hoe mampiasa jety de tena manontany tena mihitsy hoe inga filo Mikael ve zany ho an'ny Dego de andeto mobile zany izy aveto andeha Dego de firy andro zo ho tonga any nefa mety maika any andarany any manana ny emploi du temps inge mpitondra fanjakany io de le ramaty zay zany manana jety privé azo tondrana filoana republika sa tsy manana ny adalana joelona ny vatana force one to de lasa metraka aty arina lizy de mba mangataka atsika mpanao Facebook mba zavatra concret rey kritikena mpitondra fa tsy zavatra ohatran'izany raha ohatra ka manahirana anareo izy mandeha jety io de proposeur asy mandeha tongotra sa sina mandeha tomobily izy makaniko ianao aza mandeha taxi bus aveto makany Majunga fa roa andro anao vao tonga any filoha pirenena manana emploi du temps fixe tsy maintsy mandeha amin'ny zavatra maiky ohatran'io
fa tsy hoe nandeha jety de hoe fa jetindra Vatomanga sa jety misy anray ity tena manahirana le loatsy gasy de faharoa reko tamina radio anankiray teo hoe confirmé sadeky zany fa intérimaire zany le misy zao io de rehefa intérimaire no misy zao tsy afaka manova rafika izy tsy afaka manala olona izy de mitery aminareo mpanao politika ty azo iza zany de mendrano sany fividianana manaraka fa tsisy forme CT-CST nareo zany eo fa mijanona eo io assemblée nationale io mijanona eo gouvernement io tsy afaka mifanongana koa eo fa samy manao ny asany ihany fa zay mandika lalana ihany ngamba zany ny azo isorona de ampangino aloha le ampoany mpanao politika fa omany parti anareo de mbo tsara efa tonga fividianana saotra tompoko ye tsora nefa mazava tena ao tsara avita ny avatra ka io moa efa zay le izy hoe samba mitatadirika ke ao anatin'le izy hoe mba alao zay mba hiditra koa zay io resaka io hoe satria misy tsy mahandry le hoe jany loha misy misy tsy mahandry zany fividianana zany ka misy tsy lany misy koa na fividianana tsy maninona mitsotra zany noho ny hoe zavatra efa nataony hoe tony mety tsy atokisan'ny olona izy na noho n'le fivadibadiana palitao zay manao sakaiza ampandresy tsy manana foto-kevitra vitorana mazava tsy noho ny antony maro samihafa de mety hoe tsy matahotra fividianana fa hoe amin'ny zavatra ohatran'izao no mety mba misy opportuniste moa zany no ilazan'ny teny frantsay an'le izy fa misy koa ny arriviste koa zany de tonga izy tsy lera zay hoe tonga tsy lera avy any de ianao nitokatokafa mety amafamafany kirarony toko eo izy hoe tena mba ahafahany toko mandray azy hoe andao misy ilananao tsy sintsisa misy koa mila an'izany matsy hoe dokatokafany izy de ohatra ndray le ino vorombola moa filazany reny ry samma hoe tena mba dokatokafany izy de miraradraraka ery zany le amin'le fampanantenana sinsisa fa iverenana ihany le izy hoe rehefa ohatra ka hoe ny asa no ara-porofony zao mpitondro zao an'le izy de miasa zany aloha raisina ny antso manaraka andao ary miarabe sotra betsaka nandray sokola manohy kely ohatra fotony hoe manao baolina zany tsika ekipa nationale de tsika mivavaka le mifandray tanana iny fa ny Europeanina kay mifanoro hoe ianona la fitsara ihany fa tsika mivavaka de mivavaka amin'iny ary tsika de raha champion du monde le ekipa de iza le namaly vavaka ny sasany miantso razana ny sasany miantso ampahary sasany manao intermédiaire mari sasany manao intermédiaire ny olona fahataritsika zay le hoe tenerana rehefa tsy tenerana de aza atao aloha fa samy fotsy mifampibaikobaiko hoe zao atao zao fa aza mivavaka tika zany mivavaka nefa tsy fantatra hoe iza ny antsona fa samy miantsoantso de raha misy le valim-bavaka de aveza zany tena vingana ny olona noho tsy fisiny fahalalana zay fa de misaotra betsaka mialatsiny misaotra betsaka miendray de zay ny miasa koa tsika ty hoe aloha ny asa no hiteny ho an'ny fotoana ankehitriny de hoe misy lahara-pahamehana anakenina efa nofaritany fa ho atao maiky voanijoro zany zao fitantanana ny fanavozana zao de ny jiro ny rano ny fanabeazana ny fahasalamana tanora sy ny asa ary nikasika an'ity reo fondation ity ny amin'ny jiro ngamba ary toko raha fahalamanana efa misy dingana vita ihany tompona ndraiky treo jirama aloha ny vaina mpitatana voalohany ny amin'ny ataontsika hoe fisitrahan'ny mponina amin'ny akapobean'ny herinaratra efa tsy de misy an'le planina na hoe tapaka ny jiro ifatsiny ngamba iny kasa aloha nandrefesana azy fa misy kosa ny jiro tapaka vokoatra lety ny injera le andrin-jiro mety hoe latsahamvaratra le transformateur satria mbola anatin'ny fahavaratra zao ny rano dia io aloha mbola izaka ihany fa amin'ny akapobeany efa mba misy fivoarana ka iny le fanindresana mety tsy avotovorona tany Tsirabe tany Tsiranana Tsiranana sy sisa efa mba isan'ilay ary mety reny nge le hoe tsy vita ela be fa vita tao anatin'ny telo volana satria zay hoe ina le circonstance le izy de fanolorana an'ireny ary iny de satria nijaly an'izany ny mpianatra zao avy ty fireneny ty raha pitso raisiny ianao salama allo manao ana miarabana rahalahy salama mizahatra hita aloha zany zao de miezaka mandray andraikitra be le fiadakina fitantana na mpanavozana etra fotsiny amin'le hoe gouvernement zay manamista
sana fanefana andraikitra fa miesaka piasa satria mitondra fanazavana be eo amin'ny vahoaka hoe voninahitra firenena izay tena ifandrombona ny ipakany vetivety ny fiasany be rivo mahery de ny firenena zany zao andro fiasa ohatr'izany jeray de masa zareo fa eo am'le gouvernementa zay misy le PMako sara de mifanaraka tsara ve ny zareo fitisany no fanjaiko satria mety hoe vonjinareo farak'izy zavatra zany fa miakamazaky nefa rehefa tangina mahabe eo mitapika ny fomba faminavinana ny fanezaka anatin'ny praministra namazy an'izao tenena taminakady asofona aminakady fomba fijery azy nefa mba izao azy efa nefa mandesady miady batiny miady seza zany ipetrahana andona na azonana azy eo am'toerany io zany de misy hoe io da matanjaka ny fiarovana ny kimisty fa mozongozonana mialany io fa ampidirana andreo anarina efa tsokotokonina tongatongaina eny tsaraira iny de tsy fantatra hoe aiza ny fivarany faneho-kevitra amin'ny hoe mety io na tsy mety ie nisy fotoana ohatra ny fananazavana izy ihany ny premier ministre tamin'le hoe samyny filohan'ny fanavozana le hoe tsy nitaovany marina hoe samy voatendry ny 20 volana oktobra le ministre mandrafitra ny gouvernement fa misy département ministériel zay nanotrano ampiatrahany altara antsy nafahany miasa anisan'izany le ministère mpanjakany io zay misahana indrindra fanavozana de mety zany daholo tao anatin'le izy mety parametre mahatonga an'le izy fa io moa hoe ny elopolo andro tonga de samy manisa le hoe manomboka 28 io fa io tsisy resaka hoe misy prolongation kely na misy kely de hoe tokony 28 décembre zany ohatra zany na ty amin'ny janvier tsika io fa dila ihany ko ny janvier efa aiza ihany ino sika fa rano feo eno inge de hoe fa manangasanga eo zany ho avy io fa de sarotra mono miteny betsaka fa aloha eo tsika mahita izy satria araka nambaro hoe ny teniny atao be de ianao ihany ny fatorana ho raisy aloha no ty anjo ty de anaraka dokotsika aorian'izay miaraba saotra ndretra ataoko namome fitenenana zao e hitanao samy manana ny fijery moa zany ny olo-pirenena ary nynandeta raha manara-maso anao satria anao hoe citoyen eto firenenao mahazo mandidy ianao de sosikevitra anao tory satria ny fanjakana miantso ao amin'ny Facebook eo hoe meo hevitra zay de raha za manokana zao ny tant que citoyen de miteny aho hoe tsy le assemblée eny foanana fa le député misy ny loha e tsy mety satria ahoana moa ianao fanavao anao hanao fanavao zay nanao anao fanorenana anao nefa ny olona miaraka aminao olona miovapalitao ary misy tena manahira nareo amin'izao fotoana zao ara misy o député reo managata merina peny tanàna amin'izao fotoana zao ka zay zao ahoana ina ny vahaolana men'ny fanjakana am'izay fa meo vahaolana zay mazajere fotsiny any antsinotsinhoany mbola mandehany ny fanjakana olo tokana hoe za député de za mahazo mpandidy faharoa mety koa zany de zao zavatra observation hitanay mpanara-maso zany de nahazo solosove mihitsy aloha le fampiana de fialonana fa rehefa azonareo irarina zay satria zay ray aman-dreny may tianay mihitsy ny zanakay mba ho tafita tsara mba hoe olo-pirenena vanina fa zao kosa ny angatanay ny fanjakana raha omenareo vola be ny fampianatra de mba asio mesure d'accompagnement io asio inspection io fa misy zavatra tsy mety ao soatra toko
tsy asiantsika commentaire zay satria teny miantifa amin'ny mpitondra fanjakana zany avy amin'ny olo-pirenena